Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 9 aprily 2022 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny zoma 7 aprily 2022 amin'ny 9 ora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana fa iangaviana hatrany isika mpampiasa ny ranomasina mba ho mailo. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Capesta, misy tandrivon-drahona vitsy. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 18 km isan'ora. Dia hatratra 7 km isan'ora indraindray ny maraina manakaiky ny Cap d'Ombre. Adimpanonjana anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2,5 metatra. Capesta hatrany Mahanoro, anorana tandrivon-drahona. Ho avy atsimo Atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora. Adimpanonjana anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja kosa dia 8,7 hatramin'ny 2,4 metatra. Mahanoro hatrany Tolagnaro, anorana tandrivon-drahona. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora. Hatratra 20 km isan'ora manakaiky ny Tolagnaro. Adimpanonjana anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2 metatra. Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, anorana tandrivon-drahona manakaiky ny Tolagnaro. Andrahona vitsy any an-kafa. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 70 km isan'ora. Mety hahatratra 40 km isan'ora indraindray. Anonja be ny ranomasina na ahery indraindray ary ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2,5 metatra. Isy alin-drano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, anorana tandrivon-drahona mitsitokotoko. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 70 km isan'ora any atsimo Toliara. Hahatratra 40 km isan'ora indraindray manakaiky ny tendrony atsimo. Iovaova ka ho 7 km isan'ora any an-kafa. Anonja be ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2,5 hatramin'ny 2,5 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrivon-drahona. Ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora. Adimpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 8,4 hatramin'ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrivon-drahona mety Araikotroka. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora. Ho tony ny ranomasina, ny haavon'ny onja kosa dia latsaky ny 1 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ombre, anorana tandrivon-drahona mety Araikotroka. Iovaova amin'ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora. Ho tony amin'ny ankapobeny ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia latsaky ny 8,7 metatra.